Zany rehetra izany no midika fa mafana zany ny raharaha eto amin'ny firenena indrindra ny raharah-politika namoaka fanambarana makasika izay raharaham-pirenena izay ihany koa moa androany ny fivondronamben'ny ny sendikan'ny mpiasam-panjakana ambony ho azy ireo indray dia ilaina ny hisian'ny fandaminana ara-politika eto amin'ny firenena ary manana sosikevitra manokana izy ireo entina hiaisoroana ny tahaka ireny. Ny fiazakazany ao tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana dia ny fitsapakevim-bahoaka nandaniana ny lalam-panorenan'ny Repoblika faha-efatra sy ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka no anisan'ny antony lehibe mamparefo sy tsy mahamaro toerana amin'ny fitondrana. Ho an'ny fivondronamben'ny sendikan'ny mpiasam-panjakana ambony dia namavanina ny fiara-mijinika meloa. Manoloana ny zava-misy dia mandroso sosikevitra ny hanaovana haingana fifanarahana sosialy tarihan'ny FFKM izy ireo. Fandaminana ny fomba ifehezana ny fitondrana ny raharaham-pirenena ao anatin'ny fifangaroana eo. Ohatra ny famaritana mazava ny amin'ireo karazana androm-panjakana mijoro ao anatin'izany sy ny anjara asany tsirairay ary ny rindra ifehezana ny fitondrana ankapobeny. Izay zany no tokony ao anatin'ny convention farafahakeliny mba ahaizana mametraka ny tsirairay amin'ny hoe iza ny tokony hanao inona amin'ny fotoana manahona sy amin'ny lafinjavitra manahona. Nampatsiahy ihany koa ny fivondronamben'ny sendikan'ny mpiasam-panjakana ambony fa mbola ao anatina dingana famanana krizy ny firenena ary ao anatin'ny fanatanterahana ny solon-dalana. Zay ireo rankord d'État dia mpandray anjara femo tamin'ny fampiavana-pirenena natao tamin'ny MCC vatoina. Rehefa nandray fitenenana tamin'ny andro famaranana andro firenena filohan'ny repiblika dia niteny hoe apetraka ny komity ny fampiavana-pirenena nametrandro moa izy tamin'izay fotoana izay hoe ao anatin'ny ray volana. Io zany rehefa tafapetraka io no tokony handiniky ny fanomezana ny fampiavana-pirenena sy vitandray ihany ny fampiavana-pirenena. Miantso ny fanomezan-danja ny toerana sy ny lanjan'ny teknika amin'ny fampandehanana ny raharaham-panjakana ny fivondronamben'ny sendikan'ny mpiasam-panjakana ambony ary ho azy ireo tokony tazomina hatrany ny raha-panjakana voajoro tao aorian'ny safidim-bahoaka mandravisian'ny fandaminana vaovao. Miantso ihany koa ny HCC ny fivondronamben'ny sendikan'ny mpiasam-panjakana ambony mba tsy hanaiky asa ho fitaovam-panakorontanana ary hametrahana ambony hatrany ny tombotsoam-pirenena.